azonao ansanya iafalina natikwao satria tsy maivelany ami tunanizao tontolo izao fahafalinaavy ao anaty miorina tsy mety maty amoniny filokoany Jesu na esorina mikwaza isarele chananako raha mbola velonao isamia no tanako arenako Jesosy ty fananako doridori tsy misy akankaloko azy sanatry handontany angambianawe fadenao nizijare etsotra yaninolazakio valinizany tenina niheloko de no fafany nigadrako de no vahany nifiainako de no avaziny ilay fiadanam-pony no hitrofa no meniany ary ny famindram-pony pinjamame no ny fanay tsy misy raha nitohizao ny zavatra fahitana tena ambony ny fitiava ny Jesosy fanandramana ilana hampitongona erimpo zay tsapa famiambirona latsaka ambany koko mila miarina ralavo miankina minilayavo nanaikiofa vitany Kalvari Zampieri andesena iratsina azaciana fa Jesosy famonjena no antoka hanao piana eo ianao no miantora eo anonanao fampita ny fitiavany tsy miova odory miarabantsika amin'ity fotoana manokana ity izay andiniantsika lohahevitra vaovao mikasika ny fiainan'ireo olo malaza ao amin'ny baiboly izay natao ohatra ho antsika.
Tsy ireo olona rehetra ao amin'ny baiboly akory no diniantsika, fa misy vitsivitsy izay malaza no anompanantsika ny lohahevitra. Isan'ireny ry Abrahama, ry Lota, ry Solomona, ry Jaona, ry Petera, ry Zakaiosy. Androany antsika dia jery manokana ny mikasika ny fiainan'ny Abrahama, ary izany no hisintonantsika lesona amin'ity fotoana ity. Izy koa ny fampiarana raisintsika avy amin'izany fiainan'ny Abrahama izany. Ka mialohan'ny rosoantsika amin'ity lohahevitra ity dia andesika ngataka ny fanahy masina hiaraka ivana. Andriamanitra orandinika izao teninao izao zahay, dia mangataka ny fananao masina mba hiasa eto anivinay, ka mba ianao mihitsy no mampianatra anay amin'izao fotoana izao. Tonominay ny vavaka ny amin'ny anarantsonao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny fiainan'ireo olo malaza ao amin'ny baiboly natao ohatra ho antsika. Ao amin'ny Hebreo 7:17 dia misy an'izao teny izao: tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo, heverino ny hafarany fiainany ka araho ny finoany. Androany antsika dia resaka manokana mikasika ny Abrahama sy ny finoany. Andeha ho jerevantsika eo amin'ny Genesis 2:12 ka hatramin'ny 17. Genesis 2:12 ka hatramin'ny 17 izay mivaky toy izao: ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao, dia tonga anao firenena lehibe aho sady hitay anao, sy alehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Ary hita izay manisy soa anao aho, fanozona izay manozona anao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ry havana malala, ity teny izay novakiantsika teo ity dia ahitana ny antson'Andriamanitra izay metefa tamin'ny Abrahama. Ao anatin'ity antso ity dia ahitantsika ny baikon'Andriamanitra sy ny teny fikasana izay miaraka ao anatiny. Genesis 2:12 dia izao ny baiko nomen'Andriamanitra tamin'ny Abrahama: mandehana miala amin'ny taninao. Mandehana miala amin'ny taninao. Tiana nilaza fa i Abrahama dia nipetraka eo nivona firenena mpanompo sampy any amin'ny tanin-dry zareo Kaldeanina. Izany hoe ao amin'ilay toerana antsoina hoe orany Kaldeanina no nipetrahany Abrahama. Izany ny antony nahatonga an'Andriamanitra ny baiko azy hoe miala amin'ny taninao. Manamafy izany izay voalaza ao amin'ny Josoa 4:20. Ary Josoa tamin'ny vahoaka rehetra, izao nolazain'i Jehova, Andriamanitra ny Israely: tany an-dafiny io no nonena ny razanareo tany aloha, dia Tera, rain'i Abrahama, sy Nahora, ary nanompo andriaman-kafa izy. Ankoatran'ny reto firenena mpanompo sampy reto dia manana drafitra manokana ihany koa ho an'ny fiainan'ny Abrahama Andriamanitra. Ho an'i Abrahama dia na dia toerana izay alehany aza tsy fantany, fa ny baiko dia hoe miala eo amin'ny taninao. Ry havana malala, manana drafitra manokana ho an'ny fiainanao koa Andriamanitra. Ho an'i Abrahama dia na dia tsy fantany aza ny toerana alehany, dia hitondra azy ho any amin'ilay toerana kanto, tondra-dronono sy tantely any amin'ilay tany Kanana izay no drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainany. Anao ihany koa manana drafitra ho anao koa Andriamanitra, dia nitondra anao any amin'ilay Kanana ny lanitra izay
efa nomaniny ho anao. Baiko manaraka dia ny andiny voalohany ihany Genesis 2:20 mandehana miala amin'ny havanao, mandehana miala tranony rainao, miavana malala, miavana mantsakaiza dia mety hanohitra amin'ny planin'Andriamanitra momba ilay mpanompony, na dia tsy maintsy mandao ilay toerana nabe azy i Abrahama. Izao no teny fikasana izay nomena azy tamin'izay fotoana izay. Anankitelo ny teny fikasana men'Andriamanitra azy. Voalohany, hiтай anao aho. Feno fitahiana fiainana Abrahama. Ary mamakytsika ny Genesis 3:12 izay manao hoe, ary Abrahama nanana harena be dia omby aman'ondry sy volafotsy ary volamena. Nanana harena be i Abrahama. Ary eo amin'ny Genesis 4:20 ary Jehovah efa nitany tompoko indrindra ka be ny fananany. Ary Jehovah efa nanome azy ondry amanohy sy omby ary volafotsy sy volamena ary andevolahy sy andevovavy ary rameva sy boriky. Izany ny fitahiana izay men'Andriamanitra azy. Teny fikasana faharoa dia hoe halehibe ny anaranao aho. Ry havana malala, fivavahana telo lehibe no nipoitra tamin'ity teny fikasana ity. Dia ny fivavahana judaisma, kristianisma ary ny islam. Fahatelo dia manao hoe ho fitahiana tokoa ianao. Naiza n'aiza toerana nisy Abrahama dia nahazo fitahiana avy aminy izay nifanerasera taminy satria olona voatà izy. Ina lesona sotonina ho antsika ry havana ny amin'izany fiainan'ny Abrahama tamin'ny fotoana izay niantsoana azy hiala teo amin'ny toerana nisy azy ka ho any amin'ny tany izay tsy fantany akory. Lesona anankiroa no sotonitsika. Voalohany dia ny hoe rehefa nantsoina hiala teo amin'ny toerana nisy azy Abrahama dia tonga dia nanaiky. Tsy niady varotra izy, tsy be fanontaniana izy. Dia mandeha ry havana dia nisy mpampianatra anankiray nanontany ny mpianany ny amin'ny fomba anatanterahany anjely ny asa fanompony. Izao ilay fanontaniana manao hoe ahoana angeraka izy no anatanterahany anjely ny asa fanompony? Dia namaly ny mpianatra anankiray nanao hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra izy, madama, sady tsy be fanontaniana. Io fanekeny Abrahama io ny atao hoe finoana. Hebreo 1:15 finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga kany amin'izay tany ho azo nolova, ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Fankatoavana feno sady dodona nasehon'i Abrahama no anankiray amin'ny ohatra tsara indrindra maneho ny finoana marina. Lesona faharoa dia izao, rehefa mibaiko Andriamanitra dia omeny miaraka amin'izany koa ny teny fikasana. Andriamanitra ry havana dia tsy Andriamanitra ny fibaikoana fotsiny, fa Andriamanitra izay miaraka amin'ny olona izay mahazo ilay baiko. Manome teny fikasana ho an'ny olony izay antsony Andriamanitra. Beta be ny teny fikasana izay men'Andriamanitra hitantsika ao amin'ny Baiboly izay alohavana baiko. Ohatra, Matthieu 20:9 sy 20. Koa mandiana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nadidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Inona ny baiko eto? Mandeha any ianareo. Ary inona ny teny fikasana? Indro izao momba anareo. Inona no fampiarana ho antsika ny amin'ity lesona ny amin'ny fiainan'ny Abrahama ity? Aoka hanana ilay finoana marina izay atao amin'ny Abrahama isika, dia ilay fankatoavana feno tsy misy ady varotra.
aza matahotra ny anaraka ny baikon'Andriamanitra ry havana satria misy teny fikasana ao anatiny. Raha miteny izy androany manao hoe andao anaraka dia aza matahotra satria misy teny fikasana miaraka amin'izany. Ito mpamaranana dia miantso antsika ny tompo androany mba hisafidy hianaraka sy hanompo azy tsy ianao ihany fa ny fianakavianao koa. Tadio fa raha izy no mitantana ny fiainanao dia tsy misy tokony atahoranao. Ho aminao anie ny fiadanany tompo. Amen. Ray masina misaotra anao zay ny amin'ny teninao izay nomenao anay androany. Ampio izay mba hanana ny finoana marina izay tao amin'ny Abrahama, ka hanapa-kevitra izahay hanompo sy hanaraka anao ary tsy ho be ativarotra. Apetraka eo ampilatananao ny fiainanay, fatonononay ny vavaka ny amin'ny anaran'ny tson'ny Jesosy Kristy tomponay. Amen.